dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao hivavakisika. Tsy mitsahatra ny miantso anao izay Jehovandriamanitra iray, ary misaotra anao ny famotram-ponao lehibe ka hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana, mampahafantaranao anay fa misy ianao, miasa ianao, ary mandrotsaka ny fanahinao ianao aminay mpanomponao, mba hanokatra ny saina mampanahy anay. Ataoko sy mino izay fa aridalana anay ho amin'ny marina mandrakariva ianao, mba hatakaranay ny famarinana ny teninao, dia mifanendretena hatrany izay tompo, mba hahatonga anay hankatoa mandrakariva ny teninao izay antoky ny fanambinana ao anay ety amin'ity izao tontolo izao ity, sy antoka azahoanay koa ny fiainana mandrakizay. Dia mitenena Jehovah ho fameno ny mpanomponao, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manome ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Nandalo Pasika isika, ary raha ny fanazavana izay nentina teto dia nisy ny Pasika anankiroa. Dia ilay Pasika araka ny didiny nomen'i Jehovah, ilay tandremana amin'ny 24 ny volana Nisanina ary tamin'ity taona ity, dia tamin'ny 25 ny volana Marsa izay 24 ny volana Nisanina izay. Kanefa koa nisy ilay Pasika kristianina, fifanarahan'ny kristianina izay nataony tamin'ny 31 Mars. Izany hoe nisy karazana Pasika anankiroa, samy kristianina avokoa no mitandrina amin'izy ireo, fa misy manaraka tsakany sy andavany izay voalazan'ny Baiboly nahavita ny Pasika tamin'ny 25 Mars. Nisy nefa ilay fifanarahan'ny ankamaroan'ny kristianina ilay tamin'ny 31 Mars, vita saoma tsara izy io. Resakitsika ny andro firavoravona telo lehibe, fa ny manarakaraka ny Pasika dia ny Pentecoste. Ka io Pentecoste io dia ny fanisana azy 50 andro aorianan'ny Pasika. Raha nitandrina ny Pasika tamin'ny 25 ny volana Marsa isika, izay ilay 24 ny volana Nisanina, dia efa vita tamin'ny 24 ny volana Mai izay Pentecoste izay. Izay ny 50 andro tao aoriana ny 24 ny volana Nisanina. Dia miarahaba antsika navita saoma tsara ny fitandremana ny Pentecoste 50 andro tao aoriana ny 25 Mars. Fa ho an'izay nitandrina kosa ny Pasika tamin'ny 31 Marsa dia ny 19 Mai ho avy izao ny Pentecoste. Dia mirary soa atsika rehetra, io moa samy manana safidiny, satria fahatserovana ilay izy aty aoriana, ka arakaraky ny faharesan-dahatra ny fiangonana mahatonga azy mitandrina ny andro firavoravona na hitandrina ny Pasika tamin'ny 24 ny volana Mai izy, na hitandrina ny Pasika amin'ny 27 ny volana Mai. Fa io ilay tonga amin'ny tenin'ny Paoly Apôstôly hoe inona moa no lazaiko sy Paoly Apôstôly. Misy ny sasany ozy mitory amin'ny alalan'ny fankalana, amin'ny alalan'ny fitiavana, amin'ny alalan'ny fanetretena, amin'ny alalan'ny fifampiantaniana. Faly amin'izany ozy satria Jesosy no toriana. Kanefa na izany na tsy izany dia manana safidy koa ny olona, ka tena hiverina ankatoa izay didina apetrak'Andriamanitra ve, sa hifanaraka amin'ilay convention chrétienne na fifanarahan'ny kristianina mametraka daty ary araky ny eritreriny dia hoe satria fahatserovana dia natao tamin'izay faraky amby 30 ny volana Mars izay, fa vokatra izay ilay Pasika anankiroa izay nitandremantsika izay no mahatonga n'ilay Pentecoste anankiroa ihany koa. Indray raha ny soratra masina ny dinihana dia tamin'ny amin'ny 24 ny volana Mai lasa teo vita saoma tsara ny Pentecoste,
fa ny anankiray le fifanarahan'ny kristianina dia ny 7 ny volana May, kanefa dia mirary atsika mba hatakatra izay tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izay Pentecoste zay. Resaka tsika teto ny makasika ny Pentecoste raha tany amin'ny testamenta taloha, raha ny fandinihan'ny Baiboly sy ny fandinihan'ireo manam-pahaizana ratsoratra masina dia ny fanandrify amin'izany nanomezana ny lehilalàna ny didy sy ny fitsipika tao tendrombohitra Sinay tamin'izany vanim-potoana izany, zay naharenesana kotrokorana, tselatra, ny orooro ny tendrombohitra zay niteraka tahotra tamin'ny zanak'Israely, nanomezana ny lehilalàna. Ary io lalàn'Andriamanitra io sy ny didy zay nomeny dia didy tsy miova. Ary Jehova ny teny an'izay hoe zay nolazain'ny olotro sy tsy misy ovako. Ary zay le Pasika tany amin'ny Exodosy, fa rehefa nitandremana zay le Pentecoste tany amin'ny Exodosy, fa rehefa nitandremana zay nomen'Andriamanitra ny didy, dia ny andro Pentecoste koa dia fa natera-panatitra zay fahitatsika tany amin'ny Deutéronomia, eo ka tsy sisy foana eo anatrehan'i Jehova tsy mitondra fanatitra fitondrana ny voaloham-bokatra, vokatry ny fahatserovana ny fahasoavana zay narotsaka Andriamanitra, satria nahatsapa fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra no niraisana an'izay fahasoavana izay. Ary taty amin'ny testamenta vaovao zay io no tsarovantsika ihany koa, kanefa tsy afa-misaraka ny tany amin'ny testamenta taloha, dia nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ny 12 ka hatramin'ny 14 iverenantsika vakina efa niresahantsika tamin'ny farany teo. Ary no tonga ny andro Pentecoste ozy dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay trano niangonany, ary nisy lela maro mitarehana afo niseho taminy zay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona zany, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Le fanahy masina rehefa nirotsaka tamin'ny apôstôly tamin'izany vanim-potoana izany dia nahazahoany hery, satria nisy ny fanenjehana ny kristianina tamin'izany vanim-potoana izany, vokatry ny tsy finoana an' Jesosy Kristy na ny jentilisa na ireo fiangonana nisy tamin'izany vanim-potoana izany zay tsy nanaiky ny maha-Andriamanitra an' Jesosy Kristy dia nanenjika izay nino an' Jesosy, ka niteraka tahotra teo anivon'ny apôstôly sy ny mpianatra zany, dia nanjary nitokana izy ny afiny. Kanefa tamin'izay fitokanan'izy ireo zay dia nisy afatra nampitain'i Jesosy taminy, fon'ny Jesosy milohan'ny akarany tany an-danitra, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:9 ka hatramin'ny 19 dia zao ny voasoratra hoe: koa izay tafangona teo izy dia nanontany azy hoe: tompoko, amin'izao va no ampidininy nao ny fanjakana ao amin'ny Israely? Fa hoe kosa izy taminy tsy anareo ny alala ny andro na ny fotoana zay fa mitendreny indray amin'ny fahefany ihany, fa azo hery ianareo ozy amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jodia sy any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Tamin'io vanim-potoana io mbola tsy tsapan'ny mpianatra sy ny apôstôly zany hoe asan'ny fanahy masina zany, satria mbola teo an'ny Jesosy Kristy, mbola zava-miafina taminy mihitsy, satria Jesosy le nofo matetika no hitan'ny olona, fa le maha-Andriamanitra an' Jesosy zay fanahy zavaitsika teto, le fanahy zay nitoetra tao anatin'le nofo tsy tsapan'ny olona zay niaraka tamin'i Jesosy Kristy fa no heveriny fa le nofo hita maso no Andriamanitra zay ivavahany. Kanefa le nofo sika dia toerana anankiray onena ny fanahy maha-olona, ary zay no nahatonga an'i Jesosy Kristy nitafy nofo, zay no nahatonga ny anarana hoe Emmanuel, na amintsika Andriamanitra mitoetra monina miaraka amintsika.
de le fanahy zay nitoetra tao am'le nofo zay le Andriamanitra fanahy tsy mbola tsapan'izy ireo zany ary zay ny tsy nahatsapaniny hoe le fanahy ange fa niasy fa le finoana tao anatiny tsy nahatsapany zay herin'ny fanahy zay de zay no nahatonga azy ireo miangona tamin'ny toerana anankiray ary namepetra azy a tsy ala tao a Jerosalema mihitsy Jesosy eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 15 ary raha niarina niangona teo aminy Jesosy de namepetra azy tsy ala any Jerosalema ozy fa iandry ny teny fikasany ray zay farenareo tamiko hoy izy fa Jauna nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Resaka batisa io a miteraka adihevitra be vokatry ny tsy fatakarina ny soratra masina satria miezaka mandrakariva ny olona hanazava arak'le lojikan'olombelona fa tsy soratra masina manazava soratra masina fa tia lazainy Jesosy ty hoe batisa ny fanahy masina ty de raisina amin'ny andro Pentecoste io a amin'ny vanim-potoana misokatra ny masom-panahy ny mpianatra ka nandraisany hery nafahany nitory fa mandrapatonga ny vanim-potoana hatakaran'izy ireo a de tsy navelan'i Jesosy hiala tao Jerosalema izy ary ny 15 zay nivakitsika raha vao mirotsaka ny fanahy ozy azo ery ianareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo a ary ho vavolombeloko any Jerosalema saheran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany nitahotra no nahatonga azy niangona tao amin'ny toerana anankiray feno tahotra orooro tao anatiny vokatry ny fanenjehana fa rehefa nirotsaka kosa ny fanahy masina ary ny filazany azy nirotsaka tahaka ny lela mitarehana afo fa tsy tahaka ny afo mitarehana lela zay no fanahy zay nirotsaka de nahazo iry izy de feno ny fanahy masina izy rehetra ozy ny teny tamin'ny fiteny maro samy hafa araky ny nampitenena ny fanahy masina azy de mbola hodiny atsika ny zava-miafina ao anatin'izay fa io fanahy masina io tsy tamin'ny vanim-potoana zay nitsanganan'i Jesosy fotsiny nampanantenany ny mpianatra ny andeha androana ny fanahy de io no jerevantsika hoe talohany nahafatesan'i Jesosy de fa nanambaran'izany satria fantany fa alahelo ny mpianatra any amin'ny Jauna toko 9:20 Jauna toko 9:20 soramahandro eo de hoe nilazan'i Jesosy ny amin'ny ahatongavany mpananatra sy ny aviany indray ho avy le mpananatra resahany eto de io le fanahy masina zay mirotsaka amin'ny andro Pentecoste kanefa niaraka tamin'izay ihany koa izy de nilaza ny vanim-potoana zay iaviny de raisitsika ery amin'ny 17 a ka hatramin'ny 15 fampanantenana nataon'i Jesosy efa nilazany miloha talohany nahafatesany de rehefa nitsangana tamin'ny matindray Jesosy a mbola niona tamin'ny mpianatra izy de mbola nanamafy zay teny fikasana zay nomeny zay a de tany amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 tanterak'izay a zay nazahoan'ny mpianatra hery natonga azy mitory andro Pentecoste fa 50 andro tao arinan'ny Pasika io ary le Pasika ao anatin'ny Baiboly de le Pasika fa 14 ny volana Nisanina le vanim-potoana nahafatesan'i Jesosy Kristy zany hoe ny Pentecoste zany de 50 andro tao arinany nahafatesan'i Jesosy Kristy zany hoe tao arinany fa 14 ny volana Nisanina ary zay no nahatonga antsika niresaka hoe efa vita tamin'ny fa 14 ny volana May zay Pentecoste zay raha ho tsarovana ara-baka teny ny soratra masina ny 17 ka hatramin'ny 15 de zao ny voasoratra hoe fa zao milaza ny marina aminareo a mahatsara anareo ny felako a fa raha tsy ala de tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha de irahako aty aminareo izy le fisarahana amin'i Jesosy tena mahatsara ny mpianatra inona ny antony satria lasa le finoan'ny mpianatra mentehatra amin'ny zavatra hita maso amin'ny zavatra azo sapaitanana amin'ny zavatra mifanerasera aminy satria teo Jesosy a fa tsy tena mbola tsapany mpianatra ny Andriamanitra azy
ka na iresaka ny zavatra any an-danitra ary jesosy tsy ho azony mihitsy, indrindra moa ilaza jesosy ary tany amin'ny jaona toko 4 de zao ny fomba ny ilazany azy. Jaona toko 4 ny 4:20 Andriamanitra ozy de fanahy ary zay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Kanefa raha tena kristianina marina de mahatoky sy mino tanteraka fa Jesosy Kristy de Andriamanitra. Kanefa raha vao miresaka hoe Andriamanitra de fanahy, de le fanahy avy amin'ny teny grika hoe pneuma. Inona ny dikan'le pneuma? Le pneuma de tahaka ny rivotra izy io, zavatra anankiray misy a tsy hita maso, tsy azo tsapaitanana, tsy hita maso, tsy azo tsapaitanana, kanefa misy. Zay le Andriamanitra, tsy hitanao zay endriny, tsy azonao tsapaina izy, fa tahaka ny rivotra. Ary zay ny ilazany an'le hoe Andriamanitra de fanahy. Kanefa tsika mino fa Jesosy de Andriamanitra, karaha Andriamanitra Jesosy, de izy ary tia mifanerasera ny mpianatra ty. Zay ny tsy atakaran'ny olona ny zava-miafina mahakasika an' Jesosy Kristy. Madiso hevitra ny fivavahana am' Jesosy Kristy, vokatry ny tsy fahatakarana zay le hoe ny Andriamanitra zay ivavahana ange de fanahy fa tsy nofo e. Ary zay no nahatonga antsika nyresaka ny hoe le fanahy de mitoetra ao anatin'le nofo. Kanefa ny ankamaroan'ny olona de mivavaka am'le nofo hita maso, fa tsy mivavaka am'le fanahy tsy hita maso. Ary zay no nahatonga an' Jesosy nyresaka tamin'ny mpianatra hoe mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala de tsy ho avy aty aminareo mpananatra. Ny tenin' Jesosy ty, ny tiany Jesosy ampitainy de zao: tena tsy sokatra mihitsy ny sainareo ka tsy ho fantatrareo mihitsy mahandriamanitra fanahin'Andriamanitra. Kanefa nylazainy azy io fanahy io rehefa mirotsaka de misy asany. Ary de mbola hitantsika moa ny asan'ny apôstôly toko 2 fa mazava be ny afatra rehefa nahazo hery ny mpianatra ka nandeha nitory de hitantsika ny afatra zay nyteneniny. Fa eto moa mandray ny fanahy masina. Kanefa ry amin'ny 9:9 amin'ny Jaona toko 4:20 inona raha le asan'le fanahy? 9:9 Ary raha tonga izy ozy a ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Zavatra anankitelo no ambarany, ary zay no nahatonga an' Jesosy Kristy nanambara tamin'ny mpianatra hoe tsy vitany hoe fampateny fikasana manambarany ny ahatongavany mpananatra fotsiny amin'ny Jaona toko 4:20 fa filazana ihany koa fa ho avy izy ny dikan'izay ho avy zay hifarana ny tantara ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ka reto mpianatra zay nirotsahan'ny fanahy masiny reto ny voaloham-bokatra na atsapa ny herin'ny fanahy taty amin'ny testamenta vaovao. Fa raha tonga izy ozy de zavatra telo ny zavatra ny asan'le fanahy: mampiaiky zao tontolo zao ny fahotana. Vao mirotsaka amin'ny olona ny fanahy de tsy ny fahamasinany no hitany, tsy fa ny fahotany, satria io manokatra ny saina mampanahy atsapany fa olona piodina izy, mpanota izy, mila mibebaka izy. De ny fahamarinana ozy ary ny fitsarana de ambaran' Jesosy tsotra azavainy. Ny fahotana ozy satria tsy mino ahy izy, tsy te hiteny mivantany Jesosy amin'reto mpianatra reto hoe irotsaka nge ny fanahy hiala ahy fa ny zavatra ho tsapanareo de eo vo ho tsapanareo, ny otanareo arinona le ota de zao tsy mino ahy. Zany hoe tsy matoky le Andriamanitra fanahy ny toetra tao anatin'le nofo, satria mbola le Jesosy nofo no hitany. De tsy hainy mihitsy ny mivavaka am'le Andriamanitra fanahy ny toetra tao anatin'le nofo. Ary zay mahavoafitaka ny ankamaroan'ny kristianina, satria eo no ametrahana fanontaniana fa na inona no mirotsaka mampatsiaro fa ny Andriamanitra ivavahantsika. De araka ny didin'Andriamanitra hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho ahy, na zay mety ho endriky ny eny amin'ny lanitra ambony na ety amin'ny tany ambany na zay any ambanin'ny ranomasina. Zany hoe rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao zany de tsy misy endrika tokony ho hitanao ao an-tsainao ao fa lasa manao sary sikotra ianao. Fa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra de ao amin'ny tontolo ny fanahy tsy hita maso
kanefa misy, kanefa raha mbola eo Jesosy tsy ho tsapany mpianatra zany. Ary zay no nahatonga an' Jesosy hoe raha andeha irahako aty aminareo izy a mpananatra, aty aminareo izy fa raha tonga izy de ampaiky zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Zay le fahotana satria tsy mino ahy izy, tsy mino an'le Andriamanitra fanahy. Ny fahamarinana ozy satria makany amindray a ka tsy mahita intsony ianareo. Zany hoe tsy afaka hifikitra am'le zavatra hita maso sy azo tsapahitana ny intsony, fa misy anton'izay fiverenana any am'rain'izay zay toky ho an'ny kristianina rehetra, fa tsy eto am'ty zao tontolo zao ty. Tsy eto no misy ny tena fiadanana, fa tsy maintsy mandalo amin'ny fahafatesana tahaka an' Jesosy a mitsangana amin'ny maty ary miakatra ny an-danitra. Ary Jesosy nandray ny fahefana tanteraka amin'ny Mahandriamanitra azy izy raha miverina any amin'ndrainy, ary ny fitsarana ozy satria ny andrina n'izao tontolo zao de efa voatsara. Mampiseho fa mpandresy Jesosy Kristy. Ny 12 ka hatramin'ny 15 amin'ny jaona toko 20 de zao ny voalaza eo, mbola manana zavatra maro olazaina aminareo ao izy nefa tsy zakanareo ankehitriny, fa raha tonga ny fanahy fahamarinana de izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teno azy izy fa zay ho reny de olazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza ozy de ambarany aminareo. Izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka nambary zany aminareo, zay rehetra nanandray de avokoa, koa izany no ilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka nambary izany aminareo. Zay andinin-tsoratra masina teny fikasana nambaran'i Jesosy Kristy melohan'ny hafatesany, kanefa naveriny le teny fikasana namepetra ny mpianatra mba tsy hala tao Jerosalema. Azo hery ianareo fa hery aninona amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Tonga tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 nirotsaka ny fanahy, de eo indray no adediantsika hoe mamantatra tsika fanahy inona raha noraisintsika, fa le fanahy zay nirotsaka tamin'ny Pentekosta 5 andro tao arinany nahafatesany Jesosy Kristy tamin'ny 14 volana Nisana no nirotsahany io ambaran'i Jesosy io hoe raha tonga ny fanahy fahamarinana. De iresakitsika ny amin'ny fanahy fahamarinana io arak'izay voalazan'ny soratra masina, fa tsy araky ny fisainana manofo. Voninahitra an'Andriamanitra rery any hivavakitsika. Misotranao Jehovah Andriamanitra ray no miteninao indray zay tonga taminay manambara aminay ny zava-miafina mahakasika ny fanahy zay nirahan'i Jesosy. Sarotra ho an'ny olona tazona ny lasitra fototra ny hatakatra ny zava-miafina teninao, kanefa matoky sy meny fa tsy hatafandromandry ny isam-batan'olona ny asan'ny fanahy mba hatsapany mahizy anao Andriamanitra ray. De apetraka eo am-pelantananao indray ny fanohizana zao fampahirezana zao mba hitondra fahazavana ho an'ny olonao. Misaotra indrindra ray eo amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.